Ampitombona aminareo mandrakariva ny ery havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy ny fiadanana avy amin' Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mandinika lohahevitra vaovao indray ny FJKM Mary havana amin'izao volana Desambra izao araky ny henontsika teny amin'ny fitariana ny fotoana teo sy teny amin'izay fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy ihany koa. Fa andeha hoe iarahantsika amin'ny redony zany mba atserovantsika fa zany ny lohahevitra diniantsika amin'ity volana Desambra ity sy eritreretantsika tsara izay afatra omen'ny tenin'Andriamanitra. Inona hoe ilay lohahevitra? Iaino ny fiadanan'ny tompo. Fa alahady voalohany amin'ny ady 20 koa androany. Izany hoe ireo anankiray voalohany amin'ireo alahady efatra andinian'ny fiangonana. Fiomanan'ny fiangonana amin'ny fankalazana ny fahaterahan'ny mpamonjy dia Jesosy Kristy izay andrian'ny fiadanana. Ka na ny lohahevitra na zany mahay andrian'ny fiadanana araky voalazan'ny mpaminany an' Jesosy Kristy zany dia fiadanana no resahantsika androany. Resaka fiadanana. Raha ny fiarahamonina eny fanahitsika koa aza tafiditra ao anatin'izany no anontaniana hoe manahoana zany fiadanana zany. Dia izao no ataon'ny olona matetika. Fa miadana rianina fa toy izy hoe ilaza anankiroa dia nareo no manohy azy tafita ny zanany manana zao izy dia ahoana koa ny toyiny. Manan-katao izy, manana trano be izy, dia fiadanana. Fa teny zany tokoa ve ny fiadanana. Dia afaka mahatsiaro izay tenin' Jesosy amin'ny Luka 7:7 sika hoe raha mba fantatrareo matsy amin'ity anio ity ny mombo zany fiadanana zany. Fa ho fantatritsika zany fiadanana zany sy ny momba azy avy amin'ny afatra raisitsika amin'ny Isaia 7:7. Isaia 7:7 ny andininy 5 ka hatramin'ny 1:20 ny vakina teo. Ary ny Jakoba 2 ny andininy 4 ka hatramin'ny 20. Eo andininy soratra mason'ireo no iresahantsika mahakasika an'izany hoe fiadanana. Ary fahamarinana telo no tsoahantsika ao anatin'izany. Fahamarinana voalohany dia ny hoe manana fiadanana ianao raha monina ao am-ponao Andriamanitra, raha monina ao am-ponao Jesosy Kristy. Inona hoe ilay fahamarinana voalohany? Zay ny fanontaniana voalohany. Fahamarinana voalohany. Ary ny fahamarinana faharoa dia ijerevantsika indray ny sakana mahatonga anao tsy hanana fiadanana na tsy hiainana zany fiadanana zany. Ny fieremana izay mahatezitra an'Andriamanitra ry havana no sakana tsy hanananao na hiainanao ny fiadanana. Inona hoe ilay fahamarinana faharoa? Ny fieremana izay mahatezitra an'Andriamanitra no sakana tsy hanananao na tsy hainanao ny fiadanana. Ary ny fahamarinana fahatelo farany rehefa hanananao ny fiadanana ka hainanao, rehefa afaka ny sakana dia mamboly fiadanana ianao raha manome ny soa na mizara ny soa ho an'izay mila azy. Mamboly fiadanana ianao raha manome ny soa ho an'izay mila izany. Inona hoe ilay fahamarinana fahatelo? Isika ry havana ny fahamarinana voalohany. Manana fiadanana na miaina fiadanana ianao raha monina ao am-ponao Jesosy. Ny Isaia 7:7 ny andininy 5 tapany faharoa no vakitsika miaraka mba azahoantsika manakatra tsara sy manazava zany fahamarinana voalohany zany. Isaia 7:7 ny andininy 5 tapany faharoa. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotorofo sy ny manetry teny. Ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako, ary ao amin'ny torotorofo sy ny manetry teny. Ilay Andriamanitra masina ry havana
mitoetra any amin'ny fitoerana avo sady masina no manaiky onona ao amin'ny foniny torotoro fo. Manaiky onona ao anatin'ny foniny torotoro fo. Ary rehefa moninao izy dia mitondra fiadanana. Mitondra fiadanana ary ny endrika izany fiadanana hoentiny zany dia famelombelomana ny fanahy. Mamelombelona ny fanahy. Arak'izay voalaza eo amin'ny 5:50 tapany faharoa. Zany fiadanana hoentiny zany koa dia mitondra fanasitranana. Manasitrana. Eo amin'ny 9:20 tapany voalohany. Ary eo amin'ny 9:50 manasitrana. Manaonana zany fiadanana hoentiny zany. Ary zany fiadanana hoentin'Andriamanitra monina ao amin'ny torotoro fo zany dia mitondra fiononana na mitondra fampiononana. Eo amin'ny 9:20 tapany faharoa mitondra fiononana. Ary farany raha tsy ilaza afa-tsy zany sika arak'izay ambarany Isaia 7:50 ny fiadanana hoentin'Andriamanitra monina ao amin'ny torotoro fo dia fampihavanana aminy. 9:50 tapany farany tapany faharoa fiadanana ho an'izay lavitra sy akaiky. Fa vita fihavanana amin'Andriamanitra dia mety monina izy ary mitondra fiadanana. Fa inona moa zany hoe torotoro fo ry havana? Ny torotoro fo raha tena adika amin'ny fomba tsotra dia ny hoe fo mangorakoraka. Mangorakoraka noho ny fahotan'ny tenany sy noho ny fampahorian'ny fahavalo. Mangorakoraka noho ny fahotany ary noho ny fampahorian'ny fahavalo. Ny fahavalo mampahory ny zanak'Andriamanitra dia voalohany Satana, faharoa zao tontolo zao ary fahatelo ny tenany ihany. Noho ny fampahoriany zany fahavalo zany, noho ny fahotan'ny tenany dia mangorakoraka izy. Ary rehefa mangorakoraka dia mitaraina amin'Andriamanitra ka mitady fahafahana, mitady fanafahana avy amin'izany Andriamanitra zany. Raha tena mbola jikatsika amin'ny fomba tsotra zany rehetrarehetra zany dia havana ny fo mangorakoraka dia ilay fo miaiky ny fahotany ka miaiky an'izany fahotany zany eo anatrehan'Andriamanitra. Miaiky ny amin'izany fahotany zany dia mifo. Ary rehefa zany dia mampiditra ny Jesosy ao am-pony mba ho tompony sy mpamonjy. Zany ny fotorotoro tian'Andriamanitra honina. Fa rehefa manao izany ianao dia vonina hiditra ao aminao izy. Efa nataonao ve zany ry havana? Miaiky ny fahotanao dia ny fony teo anatrehan'Andriamanitra ary nanokatra ny fonao mba hidiran'i Jesosy Kristy ho tomponao sy mpamonjinao. Raha efa nataonao zany, avaozy amin'ity anio ity. Fa hitany hoe torotoro ny fonao dia honinao izy ka hiaina fiadanana ianao ary anana fiadanana. Fa raha mbola tsy nataonao dia ataovy. Fa mandondona eo am-ponao izy ankehitriny, te hiditra, te honina mba hanananao fiadanana. Ka indro mitsangana eo am-baravarana mandondona. Raha misy mamono varavarana dia hiditra ao hiara isakafo amin'ny ary tsy hiara isakafo fotsiny izy, fa hitondra fiadanana ao anao. Fa izy ilay andrian'ny fiadanana ary ahatonga anao hiaina sy hanana fiadanana. Fahamarinana voalohany dia raha antsika miredona manana sy miaina ny fiadanana ianao raha monina ao am-ponao Jesosy Kristy. Ohatrany tsotra fa inona rany sakana mahatonga anao tsy hiaina an'izany fiadanana zany na hanan'izany fiadanana zany? Inona ny sakana? Ndeo akitsika ry havana ny Isaia 7:50 ihany ny 7:70 tapany voalohany. Isaia 7:50 any 7:70 tapany voalohany. Eo anaran'ny Tompo: ny elony noho ny fieremany no nahatezitra ka namelezako azy. Inona hoe nahatezitra an'Andriamanitra? Ny fieremana. Ny fieremana ry havana izay mahatezitra an'Andriamanitra no sakana tsy hanananao na hiainanao ny fiadanana. Izay ilay fahamarinana faharoa. Ny fieremana izay
betsaka ny hevitra andikana azy fa anankiray amin'izay andikany ny teny vahiny azy na ny teny frantsay azy dia ilay hoe cupidité zay andeha adikatsika ny amin'ny hoe fitiavam-bola fitiavan-karena ary zany famaritany zany a dia amafisiny zay voalaza ao amin'ny Jeremia 9 Jeremia 9 ny 17 sy ny 17 zay mifanindran-dalana amin'ny Isaia 9:10 sy ny 7:10 vakitsika izao. Ndeha raha antsika mamaky Jeremia 9 ny 17 sy ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Satria izy rehetra na kely na ny lehibe dia samy fatra-pilarena avokoa, na ny mpaminany na ny mpisorona dia samy mamitaka avokoa, fa nataotaony foana ny fanasitranany ny faharatrany oloko zanakavavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana kanjo tsy misy fiadanana tsy fatra-pilarena fatra-pilavola na ny mpisorona na ny mpaminany tamin'izany andro zany ka nanjary nampahory ny zanak'Israely. Nanaonao foana, namitaka, nilaza hoe fiadanana nefa tsy izany. Zany no zava-mitranga. Manomboka any amin'ny Isaia 9:10 ny 7 ka hatrany amin'ny 7:10 ny 1 ka hatrany 7. Ary manomboka amin'ny 5 dia teny fampiononana ho an'ny zanak'Israely no nampitondraina ny Isaia mpaminany. Ny fieremana riavana raha adikatsika hoe fitiavam-bola fitiavan-karena mahatezitra an'Andriamanitra. Ary ny fieremana ihany koa raha adika amintsika zany fitiavam-bola zany dia avy amin'ny fo. Ny fitiavam-bola ny fototsiny ratsy rehetra. Fitiavam-bola ny fototsiny ratsy rehetra. Arak'izay voasoratra any amin'ny Timoty 1:1 ny 10 fa ny ratsy rehetra koa araka ny marika 5:12 ny 7 dia miainga avy amin'ny fon'ny olona. Marika 5:12 ny 7 avy amin'ny sain-dratsy no ivoan'ny inavy vonon'olona fakambadin'olona fijangajangana halatra ampangalanga fiteny dia azo toizana zay mety karazan-dratsy rehetrarehetra. Ary azo heverina aza fatafiditra ao anatin'izany ratsy zany ateraky ny fitiavam-bolany fahirana riavana. Izany no mahatezitra an'Andriamanitra satria tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany. Anjahatra tao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ananana fiadanana. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia 7:10 anjaratsika vakina tamintsika ny 2:20 hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy raha ny soratra masina no milaza azy dia izay rehetra tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Tatsika amin'izany fa ny fitiavan-karena, ny fiaremana na fitiavam-bola dia fototry ny ratsy rehetra. Fa ny ratsy rehetra dia miainga avy amin'ny fon'ny zanak'olombelona. Teo amin'ny fahamarinana voalohany voaresaka fa raha manaiky ampiditra monina ao anatin'ny fotorotoro Jesosy dia miaina sy manana fiadanana isika. Fa ny sakany eto zany dia mbola ny fotsika indray satria io no mahatonga hieremana. Ary raha ny Jeremia 7:10 ny 7 ny vakitsika. Jeremia 7:10 ny 7 sy ny 10 dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ny fo dia manana aretina tsy azo tranona. Manana aretina tsy azo tranona ny fo. Fa izy Andriamanitra lay mpandinika ny vo sy ny fo ihany no afaka manasitrana azy. Ka inona ary no atao raha tiana hositranina ny fo ka ho afaka ny fieremana dia ho afaka ny sakana tsy afahantsika miaina ny fiadanana. Ndao atolotra an'Andriamanitra ny fotsika mba hositranina. Zany raha teo ny ambaran'ny oabolana 7:20 ny 9:20 tapany voalohany. Oabolana 7:20 9:20 tapany voalohany manao hoe anaka atolory ahany fonao. Anaka atolory ahany fonao. Atolory an' Jesosy Kristy, atolory an'Andriamanitra ny fonao. Fa izy no afaka anafaka, anapotipotika, andrava ny fieremana ao anatinao dia anana fiadanana ianao ary aina amin'izany fiadanana izany. Fahamarinana voalohany
manana sy miaina ny fiadanana ianao raha monina ao am-ponao Jesosy Kristy. Fahamarinana faharoa, ny fieremana izay mahatezitra an'Andriamanitra misakana tsy hananana fiadanana. Ndao ary raha manaiky fa manaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjonao ianao dia nisokafanao ny fonao idira ny demoninao izy. Natolotra ho azy koa ny fo nosotraniny. Dia inona ny vokatra izany? Ndeo avakitsika ny Jakoba 2 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9 ihany. Jakoba 2 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany. Inona moa ny soazo rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-koanina isan'andro ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsy n'izay ilaina, inona ny soa azonao amin'izany? Ny Jakoba 2 ry havana manomboka amin'ny andininy 7 dia miresaka ny aminy hoe finoana sy asa, finoana sy asa. Ary indraindray mihazoazo ny hevitry ny kristianina ny amin'izany. Fandeha hotsorintsika amin'izao hoe ny finoana marina dia tokony hiteraka asa. Ary indrindra fa raha mahatsiaro ny famonjen'i Jesosy Kristy, ny fanomen'Andriamanitra nataony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, dia tokony hanao asa miaraka amin'izany. Ny Efesianina 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10 no vakitsika hanamarina an'izany sy hanamafy izany. Efesianina 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 10. Vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Fa fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa ndrao isirehare, fa asa nisika voaforona tao amin'ny Jesosy Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, satria namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika ao aminy. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia novonjena isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary nohariany hanao asa tsara. Ary isan'ny asa tsara ry havana ny fizarana ny soa, ny fizarana ny fiadanana ho amin'ny hafa, indrindra fa rehefa miaina izany fiadanana izany ianao na manana izany dia tery ianao hizara ho an'ny hafa. Fa rehefa mizara ny fiadanana ianao, azazaraina amin'ny teny fotsiny, azazaraina amin'ny teny fotsiny, fa zarao amin'ny asa koa e. Izany ny ambaran'izao epistily Jakoba 2 zao eo amin'ny andininy 9. Raha misy olona tonga ao aminao tsy manan-koanina, tsy manan-kitafy, dia ozy ianao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mivokisa sy ny sisa. Inona moa ny fiadanana ho azony amin'izany? Fa teny izany tokoa ny isika matetika, indrindra fa izahay mpiandro. Fa mba misy olona tonga ao aminay mila fanampiana, vary ny tadiaviny fa mamaiky anay dia mideba, toloron'ny tompo ny fonao. Dia lasa le olona sorena, zavatra hafa ny tadiaviko, zavatra hafa ny ambara, dia sorena le olona. Fa raha tena teaneo an'izany ianao dia zarao ny fiadanana amin'ny endrika hita maso. Tantaran'seho tamina tokantrano anankiray no isarihana ny saintsika amin'izany mizara fiadanana izany. Vary 4 kapoaka no ampy an'ity tokantrano anankiray amin'ny sakafo atoandro. Tsy fantatra izay nitrangana inona na inona fa dia vary 4 kapoaka tokoa sisa tao. Talohan'ny nandro amin'ny sakafo nefa nandalo tao amin'ny tokantrano io mpangataka anankiray. Dia le faralahy tao amin'ny tokantrano tao niaraka amin'ny mpanampy, mpangatako. Dia tsy hitan'le faralahy izay natao fa izy koa moa tsy dia mahazo resaka tsara. Lasa nangalany 1 kapoaka le vary 4 kapoaka, nameny ny mpangataka. Tonga mpisakafo ny atoandro gaga le ray mpianakaviana fa manino nyzany vary zany nohatra ny kely to tsy ampy izy zany. Dia ny sisa nyteniteny teo dia farany vaky any le mpanampy hoe nisy mpangataka nandalo teo dia namen'le zanakareo faralahy ny 1 kapoakako. Saika iakapofo ny ramose hoe fa ahoana ny zaraina fa zao manjary kely no hanina. Fa nitsindrin'ny fanahy maso tonga tampo, hoay misaotra ny tompo. Fa na dia banga 1 kapoaka aza ny tato an-trano, nihinana ihany sika ary mba nihinana koa ny hafa. Sika niadana fa ny hafa koa mba niadana vokatr'ilay 1 kapoaka.
zany ry havana noendriky ny fizarana mamboly fiadanana ianao rehefa mizara ny soa amin'izay mily zany vary nalainy meo azy aloha ny vary fa azo toizany zany amin'ny fomba hafa ary tantara anankiray iseho tamina toeram-piasana anankiray indray a no isariana ny saitsika amin'izay anohizana azy raha misy anankiray izay a nakao amin'ny toeram-piasana anankiray satria miasa atao amin'io toeram-piasana io ny zokony zay mba nanana ny mahizy azy tompona ndraiky isambony tao amin'io toeram-piasana io 2 ny tadiaviny tamin'le zokony a ariary a fa tsy nanome le zokony de le zokony kristianina de zao mba nataon'le zokony hoe tsy misy rysea mivava fa inareo tsy mivavaka ihany sy mahazo anareo mangataka arivo ariary magnatao fa tsisy de nangasy asy le ramose nivoaka fa alohany ivoahany an'le toeram-piasana nefa nahita olona anankiray izy zay tsy fantatra raha ngamba hitany teny amin'io endriky olona hitan'io any fiadanana de mba nanatiny izy ona ramose anao mba afaka mandray aho de ozy le ramose afaka mandray anao fa inona kay no ataonao zay za ramose tato amin'le zokoko tato amin'ity toeram-piasana ity ianona ny anaran'le zokoko fantatrao angamba izy nangataka 2 arivo a de tsy nomeny ambany so de mba manana 2 arivo ianao de nomeny le ramose ny 2 arivo ty ary ny 2 arivo fa lasa fanao n'io zalahy io any mangataka 2 arivo amin'io ramose io isan-kerina tapabotonga ihany de mba ozy le ramose fa ohatrany tsy mety fa angataka eto foana fa inona no ataoko an'ity olo ity Jesosy nisy an'iren'le filazantsara kely mangamanga fa nomen'ny Gideona iraisam-pirenena Gedeona tao amin'le ramose tao de rehefa tonga ty rangaha ty asa tamin'ny fandiminy tamin'ny fanenina mbola angataka 2 arivo ihany a de ozy le ramose zany le tsy manana 2 arivo menanao androany fa ity mizatra mihoatra ny 2 arivo omeko anao ao anatin'ity Jesosy Kristy ilay andriany fiadanana somary nalahelo ihany le rangaha satria 2 arivo natenainy zavatra hafa nomena azy fa lasa izy afaka herinandro fa tapabolana ny verina izy de tsy niditra tsony izy a fa eo amin'ny varavaran'ilay nanome an'le boky kely izy nitazana tsy angataka tsony androany fa hitako lay izy hitan'ny Jesosy Kristy ilay andriany fiadanana ry havana mamboly fiadanana ianao rehefa mizara ny soa amin'izay mila izany mety amin'ny endrika fanomezana zany fa azonao toizana tsara amin'ilay fizarana n'ilay tena fiadanana de ilay andriany fiadanana miaina sy manana ny fiadanana ianao rehefa moninao amponao ny Jesosy Kristy aona hoe tsy resy lahatra tsara tsika aona hoe miaina sy manana ny fiadanana ianao rehefa moninao amponao Jesosy Kristy lay fonao torotoro lay mangorakoraka noho ny fahotanao mangorakoraka noho ny fampahorian'ny fahavalonao de sokafanao honenan'ny Jesosy Kristy ilay andriany fiadanana de miaina ny fiadanana ianao ary rehefa ao anatinao izy de potehany ravany lay sakana tsy hanananao zany fiadanana zany inona moa lay sakana tsy hanananao ny fiadanana ny fieremana andao veritsika tsara lay fahamarinana faharoa ny fieremana zay mahatezitra an'Andriamanitra ny sakana tsy hanananao ny fiadanana atao amin'ny fandresen-dahatra moa ary rehefa afaka ny sakana de mamboly fiadanana ianao mamboly fiadanana ianao rehefa manao inona mamboly fiadanana ianao rehefa mizara ny soa an'izay mila izany mamboly fiadanana ianao rehefa mizara ny soa ho an'izay mila izany ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra amen